Fa ny ao tamin'ny mpanao gazety kosa androany tompona andraikitra avy teo anivon'ny ministeriny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika nitondra ny fivoaran'ny orinasa tsy miankina tiako ny anton'izany fivoriana ny rahana tamin'ny mpanao gazety izany teo ihany koa ny zava-mitranga ao anivon'ny orinasa sirama. Nitsahatra ny fitokonana ary niverina amin'ny laoniny ny asa ao anivon'ny orinasa mpamokatra siramamy Sirama ao Namaki nanomboka ny alahady lasa teo araka ny fantatra nandritra ny valandresaka nataon'ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika tetsy Antaninarenina. Nidina tany atoerana tokoa ny delegasion'ny ministera Pia nijery akaiky ary nandravina ny olana nisy teo amin'ireo mpiasa sy mpampiasa. Amintsika miteny zao zany dia miasa ilay izy io ary miverina ary satria matahotra ny amo dia tenen'ny mpiano hoe miaro ny tombosoan'ny mpiasa, miaro ny usine satria ireo roa ireo tsy maintsy miaraka satria raha sisy ny usine sy miasa ary ny mpiasa tany dia natahotra satria saiko fermer ilay usine hoe raha mitoy izao dia aleonay fermer zay le nisy ultimatum avy any amin'ny direction générale ny complan ka zay nampatahotra ny mpiasa ihany koa dia izany zany nijerevana nisy vahaolana atao zay tenen'ny directeur général teo isika miteny zao zany dia miasa somasara ny mpiasa ary mandeha somasara ny usine. Fa nasian'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika resaka ihany koa ny mikasika ny famelomana ny orinasa Tico. Araka ny nambarany dia efa dinihanao anivon'ny governemanta no mikasika izay ary efa mandeha ankehitriny ny fipetraram-panjakana rehetra. Tsy niditra lalina Andriamatoa Jules Etienne ary nilaza fa tsy voatery ny fianakaviana Ravalomanina irery ihany fa misy mpampiasa vola maromaro malagasy na vahiny vonona ny anodina ny orinasa Tico.